Reavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Lehibe ny famondram-pon'Andriamanitra. Lehibe ny famondram-pon'Andriamanitra. Tao amin'ny Salamo 17:1 ny 1:1 sy ny 2 dia maneho fa lehibe ny famondram-pon'Andriamanitra. Andeha ho vakintsika nefa 2:1 vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe midera ny Jehova ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famondram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Halleluja. Amen. Antsona ny olona rehetra, antsona ny firenena rehetra hidera an Jehova. Lehibe loatra Andriamanitra ka izao tontolo izao mihitsy no mendrika hidera azy. Izao tontolo izao mihitsy no antsona ny tany sy ny lanitra, ny voary manontolo, ny mino sy ny tsy mino dia samy antsona hidera an'Andriamanitra. Raha tsikaritra antsika eto dia hitatsika fa mitsimbalvaly amin'ilay antson'i Jesosy Kristy amin'ny fitorinan'ny filazantsara amin'ny olona rehetra izany. Hoy Jesosy raha miteny manao hoe mandehana ianareo atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, sy ny hoe mandehana amin'izao tontolo izao mitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Eto izany hitatsika fa ilay izao tontolo izao, ilay firenena rehetra, ilay olona rehetra izay hitoriana ny filazantsara, ireo koa antsona hidera an'Andriamanitra. Antsona hidera an'Andriamanitra satria ambaran'ny mpanao salamo eto fa lehibe loatra ny famondram-pon'Andriamanitra. Raha miresaka famondram-pon'Andriamanitra isika dia tokony ho tsaroantsika fa miresaka ny faneken'Andriamanitra. Lehibe loatra ny faneken'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Ilay Andriamanitra tia izao tontolo izao ka tsy te hamela izao tontolo izao ho very no indro tazantsika amin'izao soratra masina izao. Ny hoe lehibe ny famondram-pon'Andriamanitra dia midika hoe lehibe ny faneken'Andriamanitra ka mivelatra amin'izao tontolo izao, mivelatra amin'ny firenena rehetra, mivelatra amin'ny olona rehetra. Tsy voafaritra ho amin'ilay vahoaka voafidy, ilay vahoaka vitsivitsy na firenena iray intsony ny famondram-pon'Andriamanitra, fa mamposaka amin'ny masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy izy, ary mipaka any amin'izao tontolo izao rehetra mihitsy ny famonjena. Tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy izany fahalebiazany famonjen'Andriamanitra izany, izany fahalebiazany famondram-pon'Andriamanitra izany, ka i Jesosy no nampiavana izao tontolo izao, ny lavitra sy ny akaiky, ny firenena rehetra tetỳ amin'izao tontolo izao. Ao amin'i Jesosy izany dia manana anjara ny amin'ny famonjena io ny olombelona rehetra. Ao amin'i Jesosy izany dia tena iray ihany ny olona rehetra, tsy misy intsony na ny firazanana, na ny fiaviana, na ny foko, na ny saranga. Eny, tsy misy fahasamihafana intsony ao amin'i Jesosy. Izany no nahatonga an'i Jesosy hiteny manao hoe ity no kapoaka ny fisaorana dia ny rano fanekena vaovao. Io raha izay nalatsaky Kristy teo amin'ny hazo fijaliana io no nampiavana antsika indray amin'Andriamanitra ary mampiavana ny olombelona izay mifanavaka sy miavaka fahizay. Tena tonga iray ao amin'Andriamanitra isika. Izany dia noho n'ilay fahalebiazany
ny famondrafon'Andriamanitra irery any. Ry havako malala ao amin'ny tompo, lehibe loatra, tsy voarefy, tsy voafatra, tsy voaisa. Ilazan'ny apôstôly Paoly azy moa dia ny hoe fahasoavana tsy azo tononona, fitahinana manana ambiampy. Zany no alehiben'ny ny famondrampon'Andriamanitra. Noho izany antsona isika rehetra ho amin'izany fiderana an'Andriamanitra izany. Ny endriky ny fiderana izay asehontsika indrindra rehefa mandray ilay fanasana vaovao, ilay fanasan'ny tompo izay endriky ny famondram-po, dia ho raisitsika amin'ny fiderana an'Andriamanitra zany, ho raisitsika amin'ny fankalazana an'Andriamanitra zany. Izany mahatonga antsika mihira ny antema voalohany isaky nandray fanasan'ny tompo ka miteny hoe masina, 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 enika ny voninahitra ao ny tany rehetra. Ny fahalebiazan'Andriamanitra no asongadina ao anatin'ny fanasan'ny tompo. Araka izany, ezaka mahadoidoy avy amin'Andriamanitra no mameno atsika amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra. Dia ho an'Andriamanitra ry havako ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fiderana sy ny fankalazana an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra, amin'ny saitsika rehetra, amin'ny fanahintsika rehetra, amin'ny herintsika rehetra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotranao izay no ny fahalebiazanao sy ny herinao izay mahenika izao tontolo izao. Lehibe loatra ianao ka tsy ho voafaritray na oviana na oviana. Ny hany ataonay dia midera sy mankalaza, manambatra ny feonay, manome voninahitra ny anaranao. Andriamanitra lehibe sy mahatalanjona, ny fonay rehetra entinay hideranao. Amin'ity anio ity izahay dia mivavaka aminao ho an'ny fiainan'ny fiangonana, ny fiangonana FJKM manokana, ny amin'izay nitarihanao azy hatramin'izay sy ankehitriny ary ho mandraka izay. Hitehirizanao azy amin'ny fanekena masina izay efa notanterahanao taminy. Fa mivavaka ho an'ireo kristianina tsirairay avy, mivavaka ho an'ireo mpino ao anatin'ny fiangonana, hiatrika ity herinandro vaovao ity, apetraka am-pelatananao. Ireo izay manana fahasarotana amin'ny fiainana andavanandro, ireo izay manana olana, ireo izay manana fandaharam-potoana samihafa, apetraka am-pelatananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zikinay, anaovanay izany mivavaka izany. Amen.